dingana nataontsika androany aloha dia dingana ahafahantsika makany amin'ny fifidianana. Tsapa fa mitaky fifidianana ny vahoaka malagasy ary mitaky ihany koa ny amaranana ny tetezamity ka ny fametrahana an'ireo mpikambana vaovao ao amin'ny CES reo na fitsarana manokana momba ny fifidianana dia dingana anankiray ahafahana mamaha an'izay firosoana makany amin'izay fifidianana izay. Ny zavatra tsara ho fantatsika dia nanao finianana izy ireo. Finianana dia voalohany indrindra hoe mba ahafahan'izy ireo mandray fanapahan-kevitra kahalalahana tsy mitanila na amin'iza na amin'iza fa ao anatin'ny fanajana ny lalam-panorenana sy ny lalana velona misy eto amin'ny firenena. Ka dia matoky isika vahoaka malagasy, matoky i Madagasikara fa izotra makany amin'izay fanapahan-kevitra tsy misy fitanilany izay no raisin'ireo mpikambana ao amin'ny CES vaovao. Inona ny antony le revirement président raha ny discours-nao hatramin'izay mahakasika ny 7 points iny? Ny zavatra tsy misy izay fanontanianao izay angamba tsy mitombina, tsy haiko hoe inona ny zavatra mahatonga anao anontany an'izay. Ny baiko ny mpitondra sy ny mpitatana dia mamaly foana ny etahitan'ny vahoaka malagasy. Za mihitsy fa mila olo matoky ny fa mila fifidianana, mila olom-bofidy ny firenena malagasy ankehitriny. Adidin'ny mpitatana no mitady vahaolana ahafahana miroso makany amin'izay fifidianana izay. Inona zany tompoko ny dingana manaraka amin'ilay famahana le blocus amin'ilay processus électoral malagasy? Ny fitsarana manokana momba ny fifidianana dia atao hitsara ny olana misy ao anatrehan'izay fifidianana izay, na meloa na mandritra na aorianan'ny fifidianana. Ka dia inotsika fa zay ny zavatra mitranga. Izy ireo mpikambana amin'ny CES ireo zany zao dia hifidin'ny filohany izy ireo tsy oely, minoko fa tsy oely zany dia ho hitantsika eo ny tohiny izay zavatra rehetrarehetra misy sy hitranga eto amin'ny firenena. Aiza kosa ilay fangatahany zika an'ilay hoe fanalana an'ilay candidat anankitelo ao anatin'izao firosoana processus. Ny zavatra ataontsika tsy hoe amin'ny fanatanterahana ny etahitan'ny any ivelany fa ao anatin'ny fanatanterahana ny filain'ny vahoaka malagasy. Lava loatra ny tetezamita efa taona mahery izay. Fanatanterahana ny zavatra ilain'ny vahoaka malagasy dia mila fifidianana, mila faranana amin'ny tetezamita izay ny adidin'ny sika malagasy sy izay mpitatana ankehitriny.